Alatsinainy ny voalohany herinandro samy namonjy ny asa mandrarahany mahazatra sy fanao ny andavanandro ny olona eto atao-pitanànan'ny Toliara. Indrindra fa ireo mpivarotra. Hita ihany koa fa nisy ireo toeram-piasana mikatona. Ny eto amin'ny avy amin'ny Toliara moa dia tsy misy fotoana hijanonana fa dia manaraka hatrany ny raharam-pirenena. Ankoatr'izay dia nisy ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpianatra miampy ireo avy eo amin'ny Hope izay tarihany filohan'ny Zagasy. Noravainy mpitandro ny filaminana nefa izany noho ny fisian'ireo olona hafa mpanararaotra tafiditra any anivony izy ireo ka nitoraka mpitandro ny filaminana. Fantatra ny fisian'ny olo andian'olo izay miketrika ny anakorotana zao tolona ampilaminana zao. Satria ny tolona natao hatramin'izay dia ampilaminana ary tsy maintsy ho ataonay ampilaminana hatramin'ny farany. Mampitanjona anareo milimilitsy anatin'ny tolona zay mitondra korotana ka hamaray zay tsy isangy fa hosamborinay ary homenay mpitandro filaminana izay manao fanakorotanana ao anatin'ny hetsika. Isaky ny maraina ihany moa no misy hetsika toy izao ny eto Toliara araka ny fampiresana amin'ireo mpanao fitakiana sy ny mpitandro ny filaminana.